Vatsim-pana etny pasteur Ratovelo Roger. Ivavaka sika tompoko. Dia raha Lazara voninahitra no atolotra ianao ry Jesosy tomponay, ary manati-pisaoranao noho ny amin'ny famindraponao tsy mitsahatra arotsakao sy zarainao aminay tsirairay aby. Ianao le Andriamanitra tsara sady mpanao tsara. Ianao le efa nitianay ary mbola tianay satria teninao aminay hoe izao rehefa tia dia tena tiany ahy hatramin'ny farany. Sotrany amin'ny fitehirisanao anay tamin'iny aliny, amin'ny namezanao indray maraina vaovao, arotsenenao amin'ny hafatra, tianao iainanay tsirairay aby. Andriamanitra tsara tokoa ianao ary maneho an'izany fitiavanao anay izany. Makasitraka, makatela Jesosy. Makatela satria mbola menao fahefana indray andre ny hafatrao, ary raha indrindra ny antsoina ianao, mamelany elokay mamondrafo amin'ny amin'izay rehetra vitanay, fa ireny fahotana izay mibahana ato anatinay ireny no manentsina ny sofinay tsy handreny hafatrao, manakipo ny masom-panahinay tsy hijery ny lalana toloranao anay. Fa raha ianao kosa nanafaka anay, satria ianao mitsy rehefa niteny raha ny zanakanao nanafaka teo afaka ianareo dia afao tanteraka izay mba ahafahanay mandray izay tianao ambara aminay amin'izao maraina zao. Dia taio ny tontolon'ny androny tsirairay aby, taio ny hafatra izay ho zarainy, ary anio ny fahamarinanao hatrany izay rehetra ambara etona. Dia amin'ny anaranao Jesosy Velavy a Nazareta no ametrahanay izany vavaka izany. Aleloia, amen. Dia ampitombona amintsika mandrakariva ny hery havana ny fahasoavana, fomba ampiadana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny filazana tsaran'ny Jaona 5:20, 5:20 sy 7:20 no nomeny tompontsika ho vatsy amin'izao maraina izao. Jaona 5:20, 5:20 sy 7:20. Hoy ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe, fa raha tonga ny mpananatra izay irahako ho aminareo avy amin'ny ray, dia ny fanahin'ny fahamarina izay mivoaka avy amin'ny ray, dia izy no vavolombelona anambara ahy, ary ianareo koa dia vavolombelona anambara satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Amen. Vao avy nankalaza ny latsan'ny fanahy masina isika ry havana fotoana vitsy izay, ary mino fa tsy nankalaza fianankalaza fotsiny isika, fa tena niaina an'izany filatsan'ny fanahy masina izany, ka samy natsapa ny hery izay nentiny teo amintsika tsirairay avy. Maro amintsika kristiana nefa no mandalo atom-panahy amin'izao vanim-potoana izao, vanim-potoana izay sarotra dia sarotra. Anisan'izany ny atom-panahy amin'ny fisedrana maro samihafa. Ary manoloana izany dia mitady fanavotana fatratra isika, mitady famonjena amin'izay hery sy fahalalana na fahendrena avy amin'ny tenantsika. Indrisy anefa fa toherim-po veromaina ihany izany, ary dia mahatsiaro ny teny ho tsinotsinona toa an'i Joba, ka nitenenany hoe ho maika fa ny olombelona izay kakana ary ny zanak'olombelona izay olitra, teny izay manambara ny tsy mahatsinotsinona ny zanak'olombelona. Ary tsy toy izany koa ve no nahazonan Jeremia ny andro nahaterahany, ka nilazany hoe ho voahozana ny andro izay nahaterahako, ary tsy ho tahina ny andro izay niterahany eny ahy. Raha ny marina izany dia toa mahatsiaro fahakiviana tanteraka raha olombelona. Ary izay fahakiviana misy eo amintsika izay no nahatonga an'i Jesosy ilaza hoe tsy hamelanareo kamboty aho, ho eo aminareo aho. Ary dia naniraka amin'ny fanahy masina ho eo amintsika izy, fanahy pampahery, fanahy mpanolo-tsaina, fanahy faherezana. Nefa dia mbola betsaka no mametraka ny fanontaniana hoe iza no isan-korotantsika. Any amin'ny raha olombelona izay mitovy saranga amintsika ve? Raha olombelona izay miravoravo tanana, ary maro ary no efa tezitra manoloana ireny karazana fitarainana atao amin'ireny. Tsaroany etoana ohatra inamana,
komandiny miaramila mpanjaka ny Siria izay mitady fanasitrana taman'olona kanjo avinavina no nasetry an'ilay mpanjaka ny Israely taminy ary indrisy fa nifototra tany ampaminany Elisa ny fahatezerany vokatry ny fahatsompanantenany ka niteneny hoe indro nataoko fa hitoivoaka akaty amiko mihitsy izy ka hitsangana ary antso ny anaran'i Jehovah Andriamanina sady anevaeva ny tanany eo ambonin'ny aretina ka hasitrana ny boka. Ary toy izany ihany koa ve no nahazo ny mpanao salamo rehefa noenjehan'ny fahavalo izy kanefa rehefa nanompon'ny maso ny teny tendrombohitra izy dia niondrika ary lasa saina ka niteny hoe avy aiza ny famonjena izy ihany anefa no namaly ny tenany hoe ny famonjena dia avy amin'i Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Manambara izany ry havana fa tsy misy tokoa anarana fa ty ambany masoandro nomena ny olona izay azahoantsika famonjena fa ho diso fanantenana sy vahaozina aza izay matoky olona hoy ny soratra masina. Ary manoloana an'izay indrindra ingeno nandrahan Jesosy ny fanahy masina eo amintsika eo amin'Andriamanitra ireriany tokoa mantsy no vahaolana ho antsika kristianina ry havana. Ny fitehirizantsika ny fanahy masina ireriany no hanafaka atsika manoloana ireo olana misy eo amintsika. Ary mila miray fosimika miaraka amin'ny Petera sika ka hiteny hoe akany amin'iza moa izay. Saingy indrisy fa betsaka amintsika no milaza fa tao ela loatra Andriamanitra. Sao adinontsika nefa fa Elisa raha nitady an Jehovah ka niantso mafy hoe aiza Jehovah Andriamanitra Elia dia tsy nangatakandro Jehovah fa namaly azy tamin'ny fahavagagana teo eo ihany. Ary maro isika ry havana no efa niomana dia niomana fatratra no amin'ny fiavian'ny zanak'olona ary nitazona mafy ny finoana, nitazona mafy ny amin'izany hoe fifankatiavana izany, nitahiry mafy izany firaisapo izany, saingy ny fanantenana kosa toa mihena andro aman'alina ary fahakiviana no indro fa mitady amena. Ny antony tsy tena nandray nitahiry ray fanahy papahery ilay mpitaridalana isika ary any ka sahy miteny hoe aiza ilay hivavaka manova zavatra. Ady eto miteniteny foana toa n'ilay mpitaritavika nanao hoe na dia anao varavarakely eny amin'ny lanitra aza Jehovah mo misy any va izany. Ny mpiaino mivatsy sy malala isany eo. Aza adino re tompoko fa nisolika fitaiza izay tao anatin'ny fanalan'ireo virjiny 10 ange no nahatonga azy ireo adala sy endre. Nahatonga ireo adala ka tsy afaka nitsena ny mpapakatra sy niditra nanatrika amin'ny fampakaram-bady satria variana ny andro feny andro fotsiny ny mpapakatra. Fa ireo endry kosa izay afaka nitsena ny mpapakatra ary tafiditra tao amin'ny fanasana dia satria nahay nitahiry ny solika fitaiza izy ireo. Nahay nitahiry ary nampiasa ilay fanahy masina mba hitondra hery vaovao ho azy ireo. Indrisy anefa ry havana fa mbola misy ange ireo virjiny karazany roa ireo amin'izao fotoana izao hoe ary eo indrindra no atokavan'izao vato izao aminao hoe ianao izay sasa miandro ny tompo hoe ianao izay miandrandra valim-bavaka io hoe nahay nitahiry sy nampiasa amin'ny fanahy masina izay nalatsaky ny tompo anao ve ianao. Fanahy masina izay mampitombo ny finoana ao anatinao. Manahoana rare nisolika ao anatin'ny fanalanao hoe fa efa tena akaiky ary tena akaiky maky ny mpapakatra. Firifiry tokoa moa isika izay miaino amin'izao vatsy izao no tsy matsiaro ny vanim-potoana ny ainantsika raha iny isika no raisina ho mpandray ny fanasan'ny tompo na ny fotoana nandraisantsika ny osina mahampiandry. Moa tsy toy ny ireny hoe hiakatra velona any an-danitra ireny ve satria tena mbola feno dia feno ilay finoana, feno ny solika fitaiza, feno ny fanahy masina ka tsapa fa feno hery tato anaty. Ary tsapanao fa mihena miandalana hatrany ve ilay finoana. Toa mihena miandalana hatrany ilay fanantenana ary toa miaritra ny solika fitaiza
satria tsofon'izao tontolo izao sy ny zava-misy eto tany. Raha tsy mitandrina isika dia ho ritra tanteraka ihany koa ilay fanahy masina ao anatintsika. Ary izay angery havana nanavao zany Jesosy atsika teo indray tamin'ny fanolorany fanahy masina ho amintsika. So fa nisy an Jesosy ary ny asa tampitiavana izy ka ny teny hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Raiso hatrany ary ny fanahy masina tonga anao ho zanak'Andriamanitra indray, raiso amin'ny fonao rehetra. Hoy ny soratra masina hoe zanaka dia mpandova sady mpiray lova amin'i Jesosy. Ry havako isany, meteza re ateraka indray isan'andro mba hitoerantsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra araka ny fanantenantsika amin'izao fanarahantsika ny diantsika izao. Dia kolokoloy arao ny fanahy masina izay nomeny tompo atsika tamin'ny fotoan'androny dia ho tafita ho amin'ny diantsika isika tsirairay avy. Amen. Ivavakitsika tompo. Mankasitraka feo indray Jesosy ny amin'ny afatra izay napetraka ao taminay androany, fa patsiahivana fa sarobidy ho anay tsirairay aby ny mitahiry ny fanahy masina izay natolotra ao anay. Mazana tokoa manko izay dia manao tsinitsinina an'io fanahy masinao io ka aleonay ny fiainan'izao tontolo izao, kanefa ao amin'io fanahy masina io mihitsy no irahanao hitaizanay, hikarakaranay ary hanampy anay amin'ny fiadiana izay rehetra atrehanay eto amin'izao tontolo izao. Fanahy masina io no mitaizanay ihany koa mba teny ho tafaray aminao tanteraka, ahitanay vokatsoa amin'izay rehetra ataonay. Ireo ny vahoakanao izay nandre ny afatra ao. Ampio izy Jesosy, ampio izy mba hitahiry ny fanahy masinao anatin'ny tsirairay, ka rehefa manana an'izay fanahy masina izay dia hita ny fahatsarana mivelatra manoloana ny hoavin'ny tsirairay aby, ary mbola nonona ny foana fa ao aminao no tena misy ny fiainana. Amakivaky ny tontolo androandroany maka ny tsirairay aby dia ny ho fahinao ny Andriamanitra mahery, Andriamanitra mitantana ny fiainany, andravina izay rehetra mitonotono ary anokatra ny varavarany fitahiana ho amin'ny tsirairay aby, varavarany fahasalamana ho amin'ny tsirairay aby, ary hitahiry ny fanahy masina ao anatiny mba ho zanako tanteraka ny tsirairay aby. Amarino aminazy ary Jesosy nitsotraninao masina ka hitenenanao hitahy anao any Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao Jehovah ka mindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao Jehovah ka hiteny aminao foana mandehana amin'izao herinao zao. Fa ny fanahiko nefa ao anatinao, hitantana anao, anazava ny dianao ary hiara-dalana aminao, mandra-pahatonga anao ao amin'ny fanjakany lanitra izay efa nomaniko anao. Dia mankasitraka feny Jesosy, sotra tompo malalo. Alleluia. Amen.